Izay ny eo amin'ny lafiny fifamoivoizana fa mahakasika kosa indray ilay vaovao nisongadina tany Osy dia ny fahatratrarana rongony dia nitondra ny heviny avy amin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena manoloana indrindra ny raharaha fahatratrarana rongony manodidina ny 30 lasaka tanatina fiara parlemanta. Izao jerentsika indray ny sary mirakitra izay. Eo ampelantanan'ny fitsarana ny rarahana rongony 30 lasaka sarona tanatina fiara efatra ny iray misoratra amina ministra député ary fiara ny ministeran'ny asa-panjakana kosa ny alarobia lasa teo tao Iosy. Raha misy ny fanampanazavana ilaina dia vonona ny antenimieram-pirenena anome izany hoy Malemon Liaso mpampiakateny eo anivon'ity androm-panjakana ity. Mpiara-miasa amin'ny député Toliara voalohany no hita tanatin'ny fiara ary nampatsiahy ihany koa mikasika ny fampiasana ny concarde sy ny momba ny immunité parlementaire ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena. Ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimieram-pirenena dia manome alalana ny fampiasan'ny solombavambahoaka ny concarde zany hoe iny sainam-pirenena izay atao amin'ny fiarakodia iny zavatra iny zany dia tsy natao ho anizana iza fa ny fiara izay mitondra an'ilay solombavambahoaka voafidy no manana zo zany araky n'io fitsipika anatiny io no afaka mitondra n'ilay concarde zany. Mazava tsara zay ao anatin'ny fitsipika anatiny ka izay olona rehetra zany na fianakaviana na olom-piara-miasa amin'ny solombavambahoaka ka mitondra n'ilay concarde dia heverina fa tsy manaraka ny fitsipika mifehy ny antenimieram-pirenena izay zavatra zay. Amafisinay ny resaka hoe immunité parlementaire zany. Ny olona koa zany manana ny immunité parlementaire dia ny solombavambahoaka irery ihany. Ny sénateur irery ihany no manana ny immunité parlementaire io zany. Fa na fianakaviana na mpiara-miasa dia tsy manana n'izany immunité parlementaire zany. Ary mazava koa ny lalam-panorenana fa ny flagrant délit dia tsy ao anatiny koa zany ny immunité parlementaire. Niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ny Iosy ny raharaha rongony 30 lasaka sarona tao Iosy olona valo no voantsoka anisan'izany ny mpiara-miasa amin'ny député voafidy tao Toliara voalohany.